Fomba vaoafa-tanteraka kosa indray Madagasikara sopotry ny Océan Indien io ny fanamby napetraka ny Commission-ny Océan Indien tafiditra indrindra ao anatin'ny fanatanterahana ilay tetikasa goavana mahakasika ny fambolena sy ny famatsiana ara-tsakafo isy moa ny fivoriana ho tanterahana eto an-drenivohitra amin'ity herinandro mitsidika ity momba izay. Ho tanterahana eto Antananarivo ny faha 20 sy ny faha 20 ny volana febroary ho avy izao ny fivoriana faharoa ny mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola ao anatin'ny tetikasa Madagasikara sopotry ny Océan Indien. Hojerena mandritra izany ny paika sy ny politika entina ampiroboroboana ny tetikasa fambolena eto Madagasikara. Ny vomeran'ny ranomasimbe Indiana miaraka amin'ny gouvernementa malagasy no manomana ny fionana. Ny mahazava-dehibe ny rendez-vous ny conférence des bailleurs sur la sécurité alimentaire io dia fatatsika fa itsika eto Madagasikara zany no niraisy ny firaisambe ny Océan Indien ho grenier ho sopotra ny Océan Indien zany satria dia misy eto amintsika araka ny lazain'ny secrétaire général moa ngamba iantsika tamin'ny farany teo hoe raha mitodika ato Seychelles atsika dia manafatra vary avy any toeran-kafa ry zareo nefa akaikikaiky andreo kokoa itsika maro ny zavatra azotsika aondrana makany amin'ny ranomasimbe ny Indiana Océan Indien zany ka dia izay no iarahana mijery ary tsy vita mora zay zavatra zay satria misy projet goavana be tsy maintsy apetraka izay no mahatonga antsika eto Madagasikara zany miaraka amin'izareo COI sy ny ministère ny agriculture moa ny tompona andraikitra amin'izy io fa izay dia mpanamora amin'izay lafin'izay iantsona an'ireo bailleurs de fonds izay afaka mba anampy antsika zany amin'ny anatotranana izay projet mba hahatonga ny Madagasikara ho sopotra ny ranomasimbe Indiana izay. Raha ny valin'ny fanadiadiana no tanterahan'ny COI ny taona 2012 tsy mbola mahavita tena ara-tsakafo ny firenena 5 mpikambana ao anatin'ny vomiera ity: Madagasikara, Maurice, Réunion, Seychelles ary Comores. Ny taona 2012 nahatratra 2.5 tapitrisa taonina ny sakafo nafaran'ny firenena teto amin'ny ranomasimbe Indiana. Manana tombony amin'ny velaran-tany Madagasikara ary andrandraina ny ahafahany Madagasikara mamokatra ny vokatra ara-tsakafo misimisy kokoa ary afaka manondrana sy mamatsy ny firenena mpikambana ao amin'ny COI. Betsaka nefa ny ezaka mila tratrariny Madagasikara ahafahana mampitombo ny vokatra misy eto amintsika. Ny fampiroboroboana ny fambolena izay fanotra ahafahana mampiroborobo ny toe-karena malagasy. Ny vary, ny tongolo, legioma ary voamaina samihafa no vokatra tadiaviny tsenan'ny Océan Indien. Faritra 7 aloatra mangoro, analamanga, itasy, bonglava, vakinakaratra, amoron'ny mani, matsiatra ambony no anatanterahana ny tetikasa. Madagasikara sopotry ny ranomasimbe Indiana no fanamby apetraka.